Fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy faly miarahaba antsika rehetra indray tononoko amintsika izao fiadanan'ny tompo izao anjakazaka tanteraka ao aminao sy ao amin'ny tokantrano izay misy anao ao izay rehetra mandre an'izao feo izao. Tonga eto aho izara fankahirezana tsotra sady fohy ho amintsika. Izaho moa zany dia ao anatiny vondrona mpikambana izay mitondra ny anarana hoe fiomanana ho any an-danitra, ary araka an'izay hoe fiomanana ho any an-danitra izay dia tena hoe miomana tokoa izao senao ho any an-danitra. Ary ao anatin'izay vondrona izay dia mbola misy mizarazara fizarazarana pary alfabetika, izany hoe manomboka A, B, C, D, E, F dia ny tenako izany dia ao anatin'ilay C. Dia ireo C ireo dia misy anarana ihany koa mitondra manamarika an'izay hoe C izay dia Kristy novelona ato anatiko ny vondrona misy anazy ao anatin'izay alfabetika izay dia ao anatin'ny C ny tenako dia Kristy novelona ao anatiko ao anatinao ao anatintsika tsiraray avy izay maheno an'izao feo izao. Ka izay indrindra no hitondrana fankahirezana amintsika eto amin'ity androany ity, niza maheno an'izao feo izao mba ahafantarantsika tsara tokoa fa Kristy marina ve novelona ato anatiko ao anatinao ao. Fa mialohan'izay nefany dia andao atsika aloha hivavaka, satria tsara mandrakariva atsika mivavaka mametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo ary ny fanamasina ihany koa no ampiteny eto androany, tsy handeha araka ny fahalalako sy ny fahaizako fa ny fanamasina no anendry ny lelako eto. Andao atsika hivavaka raha eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra izay Jesosy misaotra anao indray ny amin'izao ora sy fotoana izao, misaotra ny amin'ny tombom-pahafahana, misaotra ny amin'ny fofinaina mahavelona, misaotra ny fitantananao anay tsiraray avy ka nomenao ny anio indray izahay. Tsy hainay tsy hisaotra anao Jesosy satria izao rehetra izao dia mbola ny famindramponao sy ny fitiavanao. Tonga eto indray Jesosy izara amin'ireto olona rehetra izay mihaino reto tompo malala, fa mialohan'izay nefa Jesosy dia hifona eto anatrianao mamindrafo amiko ianao amin'izay rehetra tsy famendrena rehetra nataoko tsy araka ny sitraponao. Eto Jesosy dia mangataka ny herinao indray aneniketo ny fanamasinao indray no anendry ny lelako toy ny lela nefa mahay hitondra an'izao teny tsotra sady fohy izao mpahafantatra tokoa fa ianao tokoa no velona ato anatinay ao anatin'ny tsiraray avy ao anatin'izay rehetra mbola velonaina rehetra Jesosy. Ka sokafo ny masom-panahy tsiraray avy niza sofina maheno an'izao teny izao dia tompona andraikitra ny amin'ny teny izay ny henony, ary niza ihany koa fo mandray an'izao teny izao dia ianao anie no ampitombo an'izany any anatiny any ka ho tany lonaka ny fony tsiraray avy andriny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anatanterahako sy tondrako an'izao fizarana tsotra sady fohy izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ndao aritsika hoentiko dinga dia hamaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Galatianina toko 2:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana. Ny zanak'Andriamanitra izay efa tsy ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Mbola iverenantsika ny teny iny fa andao aloha anao dinga dia hoentiko ato amin'ny Romanina mba tena hanazavanao tsara ny tian'io teny io ho ambara. Ato amin'ny Romanina, andao atsika hoentiko ato amin'ny Romanina indray Romanina toko 10 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao.
fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amen. Araka ny efa voalazan'ny Galatianina teo dia milaza izy fa voaombo miaraka tamin'i Kristy ozy izaho sy ianao izany. Ary tsy izaho intsony ozy no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Inona moa no hoe voaomby miaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana? Ozy ianao hoe dia ahoana fa Jesosy irery ihany ange ny voafantsika? Jesosy irery ihany ny voafantsika, fa inona moa ny antony namatsihana ny Jesosy dia noho ny fahotako sy ny fahotanao. Ozy ny teny tato amin'ny Galatianina milaza fa voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Izany hoe raha tena tianao marina fa Kristy marina no velona ato anatiko, velona ao anatinao ao, dia izao tsy maintsy omboana miaraka amin'ny Jesosy ianao. Tsy hoe andeha hafantsika indray-pandeha ianao miaraka amin'ny Jesosy, fa Jesosy no efa nahavita an'izany, izy no nafantsika teny, fa izao izay fanomboana anao amin'ny hazo fijaliana izay dia izao miaika azy, mandray azy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, manary ny faharatsiana rehetra, ny fahotana rehetra. Andeha nge ianao mbola hoentiko ato amin'ny asan'ny apôstôly anamarina antsika an'izay mihitsy ny hoe raha tena Kristy marina no tianao ho velona ao anatinao ao anatintsika ao, dia hoentiko ato amin'ny asan'ny apôstôly indray ianao asan'ny apôstôly toko 2 dia ny 9:7. Asan'ny apôstôly toko 2 dia ny 9:7. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba azahoana famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia amin'ny fanahy masina. Amen. Izany hoe izao sy ianao mila mibebaka, ary ny efa voavaky teo amin'ny Romanina toko 10:7, mila mandray azy. Ireny zany dia fanomboana anao miaraka amin'ny hazo fijaliana, manary ny fahotana, mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia izao hoentiko anao ato amin'ny Kôrôtianina. Mbola hoentiko indray ianao ato amin'ny Kôrôtianina. Kôrôtianina 2 toko 5 ny 7:12 ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Amen. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Dao amin'izay tsika iverina ary amin'ny Galatianina. Izay lohahevitra tena tiana ho voasana amintsika ny hoe Kristy no velona ato anatiko ao anatintsika tsiraray avy, izay fizarazaran'ilay vondrona izay misy izay dia ato amin'ny voaomby miaraka amin'ny Kristy izao sy ianao dia tsy izao intsony ozy ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ireny teny efa voalazako teo, natao amin'ny Romanina 19, natao amin'ny asan'ny apôstôly 2:38, natao amin'ny Kôrôtianina 2 toko 5:7 dia izao ireo rehetrarehetrareo manombo anao miaraka amin'ny hazo fijaliana.
rehefa avy mibebaka ianao, mandray an' Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, ary amin'ny vavanao no anekena amin'ny fo ny nona. Dia izao, araka ny voalaza teo amin'ny Korintianina teo, raha misy olona amin'ny Kristy dia indreo olom-baovao ianao amin'izay fotoana izay. Amin'izay maha olom-baovao anao amin'izay fotoana izay dia izao, tsy ianao tsony no velona, tsy ianao tsony fa Kristy no miaina ao anatinao ao. Tsy izay tianao tsony no atao, fa izay tiany Tompo no tanterana. Dahotsika hoentiko ato amin'ny Matthieu toko fa 4:20 teny andiny fa 2:70. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandeha fandrony izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Amen. Hitantsika tsara io teny io dia teny nataon'i Jesosy tamin'izy tao Getsemane. Izany hoe, izao sy ianao zany raha fa mandray an'i Jesosy raha tena mino azy tena hoe tonga tamin'ny fibebahana marina, fanaovana batisy zany araka nefa voalazako teo, dia izao, tsy izay tianao tsony no ataonao, tsy ianao tsony no mitondra amin'ny fiainanao, fa Kristy velona ao anaty zany zany hoe izy no miguide amin'ny fiainanao, izy no mitarika anao. Tsy tompony tenanao tsony ianao, fa efa ny Kristy ny tenanao. Zany hoe azy ianao, dia izay tiany ataony aminao, fa tsy izay tianao tsony. Fontsika mbola tany amin'ny fiainana izao tontolo izao dia izay tianao atao ny atao, tsisy mibedy, tsisy miguide amin'ny fiainanao, fa kosa rehefa niala tamin'izay lalan'izay ianao nanaiky ny tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao tonga tamin'ny fibebahana, andevina ny fahotanao satria ny heloka atsika no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, dia nampidirinao Jesosy nitoetra ao aminao dia tsy ianao tsony ny tompon'ny fiainanao. Fa raha tena Kristy marina ny velona ao anatiko, ao anatintsika tsiraray avy dia izao, izay sitrapony Jesosy no ataoko, no ataonao, izay sitrapony no iainako sy iainanao. Mety mino fa misy efa miteraka ho antsika rehetra izay miaino n'izao feo izao dia ianao ray aman-dreny, dia ny zanakao ao an-tokantrano. Izaza iny mbola ao an-tranonao ao iny mbola ianao mame an'iny, mbola tsy mahaleo teny iny zaza iny satria mbola eo ambany fifehezanao, dia izay zavatra teneninao azy dia mety izay no arahana. Tsy afaka miala amin'izay izy, satria tsy any aman'olona izy mipetraka fa ao aminao ao. Dia izay disiplinanao ao zany no arahany zanakanao, fa tsy ho disiplinina ny an'ny zanaky ny rakoto no arahany zanaky ny rabe. Ohatra izay fanoharana mba azahoantsika anazy tsara. Ho antsika izay miteraka dia efa mahafantatra an'izay, misy disiplinina apetrakinao ao amin'ny ankohonana, fa tsy ohatra hoe ny disiplinina ny rakoto ary no ampiarinao ho amin'ny zanakanao ao, fa tsy maintsy hoe ny disiplinanao foana no ampiarinao. Dia ianao mitondra ny fiainan'ny zanakinao, izay tianao hitondrana anazy, hoe amehezanao anazy, hoe tsy maintsy amin'ny fito nareo miditry ny trano, dia mankatory eo zazareo. Izay no efa napetraka dada sy mama, dia tsy maintsy miditra amin'ny fito an-tranontsika fa tsy miditra alina tsony. Dia izay disiplinina mivoaka eo dia tsy maintsy arahany ny zaza iny. Tahaka izay ihany koa izao sy ianao ato amin'ny Jesosy dia zanaka sy ray aman-dreny. Jesosy ny lohany fiangonana rehetra dia tokony hanaraka izay tiany Jesosy,
fa tsy izay metimety amiko sy ny metimety aminao, fa lasa tsy Kristy ny velona ao anatinao raha izay, fa ianao ny velona ho an'ny tenanao. Zavatra hafa no velona aminao ao raha izay. Fa mba hatateraka an'ity teny ity, mba tsy ho pli vava, mba tsy lany tsy anjery fotsiny. Satria maro ange ny olona mahalany tsy anjery ny tenin'Andriamanitra e. Fa le izy maro ny tsy miaina aminazy, maro ny tsy makatoa. Mila mizaka ny azo fijaliana ihany koa tsika isan'andro isan'andro. Ny fanarahana ny tompo. Amin'izay hoe Kristy no velona ao anatinao, ao anatintsika izay. Dia izao. Mety maro ny zavatra maro. Mety hisedrainao, mety lalovanao. Fa rehefa Jesosy no ao anatintsika, tsy maintsy voavaha foana ny olana, tsy maintsy voasedra foana ny zavatra mandalo. Ka raha tena hoe Jesosy tokoa no miaina ao anatintsika dia izao, mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay feany. Mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Araka ny fanoharana nataoko teo. Izay tiany Jesosy no atao fa tsy izay tiako. Ndao nge mbola ho averiko ho vakiana amintsika indray-pandeha ity teny ity. Dia tiako ianao amerina sy tsaintsaina an'ireny tenin'Andriamanitra efa nomeko teo ireny, ny Romanina 19 saintsaina io. Efa tanterakinao ve io? Ny asan'ny apôstôly 12:38 saintsaina io. Korinthiana 2:5-7 ary ny Matthieu 26:42. Overiko vakiana amintsika ny Galatiana 2:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana 2:2-20 anaran'i Jesosy. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanakan'Andriamanitra izay efa tsy ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen, amen. Dia izao, raha Kristy ny velona ao anatinao, dia mila manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Mila manaiky ny sitrapony. Ka tena iaina sy velona ao anatintsika tsiraray avy tokoa anie Jesosy. Amen. Izay ivelomako ankehitriny amin'ny nofo izy, dia ivelomako amin'ny finoana ny zanakan'Andriamanitra izay efa tsy ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Dia Jesosy Kristy izany, izay efa nitia anao taloha, namonjy anao, namonjy ahy, namonjy an'izao tontolo izao. Ka mba tena hitoetra sy ho marina amintsika ary io teny io, dia izao, mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izao sy anao. Amen. Raha mahaliana anao arany ny hiditra anatin'izay vondrona fiomanana ho any an-danitra izay, ary mbola misy fizarazarana pary alfabetika izay, dia manasanao arany manaova commentaire eo ambany, apetrahoany mombamomba anao, ahafahana ny connecta aminao. Tianao Jesosy, azadino fa efa ho avy tsoely izy, ho avy tsoely Jesosy, mbola fotoana mety zao ahafahanao manintsy amin'ny lalana marina. Amen. Dia voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany, dao ary tsika hisaotra ny tompo amin'izay fotoana izay, ary fehezina mivavaka. Halleluja. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotranao Jesosy tamin'ny teny, misaotranao tamin'ny fotoana. Mino a Jesosy fa ianao no ampitombo ny teny rehetra sy voalaza teto any anatin'ny tsiraray avy sy na eno an'izay teny izay ho tompona andraikitra ny momba aminy.
ianao tokoa no velona ato anatinay Jesosy. Ka mino ahy Jesosy fa andeha araka ny sitraponao izay rehetra milaza fa velona ao anatin'ny tsiraray avy ianao. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy hiaraka in Jesosy daholo dia manantena anao ny gropy fiomanana ho any an-danitra. Amen. Ny finoko anao tompo no mampijoro ahy, mba tsy ho voazongozona mireo fakapanay. Finoko anao tompo, finoko anao, finoko anao no mampijoro ahy. Já me fumaranao, vivavaka aminao, mametraka ny fiainako ampelantananao. Kavao zay koa indray ny fiainako ampanay, mba aizanao miantra fonay. Fanantenany indray miaraka aminao, fanantenako ny onenanao. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fa fitiavana toko ambony indrindrao, io fitiavana io tompo no mampandefitray, ka mampetony ny ambopoko. Fitiavana tompo ambony indrindrao, fanantenany indray miaraka aminao. Fanantenako ny onenanao. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fanantenany indray miaraka aminao. Fanantenako ny onenanao. Tsy izaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fanirikorirai ny aloka aminao, sy ho fanaka fitondranao. Ho fitondrana ny anaranao. Fanantenany izay. Fanantenany indray miaraka aminao. Fanantenako ny onenanao. Tsy izaho intsony